tenin'ny apôstôly Paul no itsika mifampiarabariavako nytian'ity le hoe raha fatra-panerana zava-panahy dia izay ampandrosan'ny fiangonana no tady avy indrindra. Misy asan'ny fiangonana roa reto riavako izay tiana mba hoentsika etra-bavaka sy fanentanantsika amin'ny fanatanterahana azy. Ny voalohany dia ny amin'ny trano fidiovana. Isaorana an'Andriamanitra riavako fa ny fotodrafitrasa sy ny teknika dia vita soamantsara. Eo amin'ny lafiny ara-bola no mbola misy izay mbola asa mialantsika fiangonana. Raha tele-piandohana dia 39 millions d'ariary ny anjarantsika. Tao ina niezaka tamin'ny alady teo dia voaefa ny 29 millions d'ariary amin'ny 39 io. 10 millions d'ariary zany sisa no miandry antsika, koa zany ny fanentanantsika riavako. Fa tena zava-dehibe amin'ny tompo ary antoko ny fahamasinan'izao toeram-pivavahantsika izao ny famotatsika izany toeram-pidiovana izany. Ny faharoa riavako, fantatsika fa misy fotoana lehibe izay efa niainan'ny fiangonana hatrizay teto ambavadin'ny tafo. Dia amin'ny fetim-bokatra izany. Amin'ny alady fahadimy ny volana jolay ao rehefa na ny fetim-bokatra amin'ny taona 2022 ity. Dia efa entanina sady ianao ahatsiaro ambavaka izany fotoana lehibe izany. Ary tao ny zanaka manjafinao. Ary manentana antsika zanaka pelezana rehetra manerana n'izao tontolo izao manao zava-dehibe ny fahatongavana miara-mivavaka amin'ny alahady io. Mitondra ambavaka ny asan'ny fiangonana isika fa indrindra ifampahery amin'ireo adidy aman'andraikitra ho fijoroantsika vahavolombelon'ny tompo eto amin'ity zao tontolo izao nametrahan'ny tompo atsika ity. Dia samy mifampivavaka rehefa ary tongava miara-mivavaka azahoantsika amin'ny fanometana amin'izany asan'Andriamanitra izany. Dia tahaka ny fanao moa rehana dia misy ny tonona fanomanana izany fetim-bokatra izany noho ny amiana ara-pahasalamana sy ny tsy fahafahantsika mivezivezy dia tsy ho tahaka ny mahazatra ny fanaovantsika azy fa ny tsirairay no tarihan'ny fanahy afaka manolotra izany na ty am-piangonana amin'ny fahandraramy izany na amin'ny fomba fa mahazatra antsika fanaonantsika ny fiangonana amin'ireny tonony ireny. Zao n'Andriamanitra anie ny voninahitra fa ny fanahy nitsiosana ho amintsika rehetra ka mba ho vava iray sy ho saina iray irahantsika mankarazan'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy eto amintsika na amin'ny teny fa indrindra amin'ny asa.